Efa mba henonao ve izany tantarany hoe zanaka mpanjaka, prinsesy nisy nanolana zany ao amin'ny baiboly? Faly miarabanao indray tonga soa amin'izao fampianarana fahaenina eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy izay ianarantsika ny tantaran'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly. Mialohan'ny hirosotsika amin'ny fampianarana fahaenina dia ilaitsika ihany moa zany no mba manao tombana kely an'ilay fampianarana 5 voalohany. Sady ireo vehivavy 5 voalohany izay ianarantsika teto amin'ny pejy ireo ilay antsoina hoe matriarka ao amin'ny baiboly dia tena isan'ny vehivavy tokony ianarantsika kristianina rehetra, tokony ho haintsika kristianina rehetra, ohatra ny fahaizantsika an'ireo patriarka 3 zany: Abrahama, Isaka, Jakoba, dia ohatran'izay koa ny tokony hahaizantsika an'ireo matriarka 5 izay voalaza ao amin'ny tetiaran'i Jesosy ao amin'ny Matio 1:1 ka hatramin'ny 4:10. Averiko indray mandeha toy ny fahaizantsika an'ireo patriarka 3 Abrahama, Isaka, Jakoba no tokony hahaizantsika koa an'ireo matriarka 5 Tamara, Rahabajanga, Rota, Batseba ary Maria renin'i Jesosy. Ho anao izay mbola tsy naharaka mihitsiny jereo ao amin'ny vidéo taloha ao amin'ny pejy ao fa efa nianarantsika ny fandimby teto zany ireo matriarka 5 ireo dia hanaovantsika tombana an'izay dia misy fanomezana cadeau krismasy ho anao izay na efa nanaraka anao na zao anao vao naheno afaka mandray anjara daholo 2 hetsy ariary fanomezana krismasy omenanao izay mahavoavaly izay mahafantatra ny mombamomba an'ireo matriarka 5 ireo, izay manome valiny maro indrindra sady marina zany no mahazo an'ilay 2 hetsy ariary satria fanomezana krismasy ilay izy tsy andrasantsika hoe andron'ny krismasy mihitsy izay vao jerena ilay mahazo anazy fa amin'ny 23 desambra alahady 27 ny volana desambra amin'ny 12 amin'ny ora any Madagasikara zany no hijerentsika eto amin'ny pejy hoe iza no mahazo an'ilay fanomezana krismasy 2 hetsy ariary raha mahavoavaly maro indrindra sady marina momba an'ireo matriarka 5 ireo. Azavaiko misimisy kokoa ilay izy. Na zany ianao mifidy 2 fotsiny amin'ireo matriarka ireo dia lazainao, tanisainao, asianao numéro mazava tsara zany, ohatra hoe Tamara dia vinantony Joda nanambady any zanany anankiroa, afaka tonononao, afaka jerenao daholo zany izay mombamomba anazy rehetrarehetra. Afaka ataonao koa izy 5 mihitsy mba hitanao valiny maro indrindra. Tamara dia ohatran'izao ao amin'ny toko fazao no misy anazy. I Rahabajanga dia ohatran'izao daholo ny mombamomba anazy, voalaza any amin'ny testameta vaovao izy, voalaza ao amin'ny Matio izy, reto daholo ny zavatra nataony, reto ny zavatra tokony ianarana mombamomba anazy. Tsy voatery amerina fotsiny an'ireo izay efa voalazako tamin'ilay vidéo nianarantsika teto zany ianao fa afaka manao fikarohana bebe kokoa. Izay moa ny anton'ilay fifaninanana, voalohany mba hahaizanao sy amitinanao an'izay efa voarainao tamin'ilay nianarantsika hatramin'izay fa faharoa koa mba hanampy anao ho tia karokaroka bebe kokoa. Zany hoe tsy izay nilazaiko teto ihany zany no izy fa mbola be dia be ny voalaza momba andreo na ao amin'ny baiboly na amin'ireo commentaire biblika na hefiteny samihafa na amin'ny YouTube na amin'ny be dia be zany ny zavatra azo ianarana momba n'izy 5 vavy razamben'i Jesosy ireo dia manomboka androany ny fifaninanana, azonao ovaovaina, ampiana tsikelikely isan'andro ny valiteninao mandrapatonga ny alahady 27 ny volana desambra amin'ny 12 amin'ny ora any Madagasikara no ahafahana mandray anjara azahoana fanomezana krismasy 2 hetsy ariary. Ataontsika vidéo manaraka amin'izay ary ny fianaran'ny tantarany Tamara hafa indray ity Tamara
tsy ilay Tamara Razamben'i Jesosy indray fa ilay Tamara prinsesy na olany anadany. Mitohy zany ny fianarantsika an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly fa asiantsika tombana isaky ny andiany mba tsy hoe miaino fotsiny dia ranona raraka ambolongana fa mba manao résumé koa ianareo mba manampy ana misimisy koa anareo amin'ny fikarohana dia ataovy ao amin'ny commentaire ara ny fandraisanao anjara dia aza mijanona hatreo fotsiny fa arao koa ny toy ny fianarantsika ny vehivavy ao amin'ny baiboly dia isaky ny tombana antsika dia misy fanomezana omenanao hatrany. Mankasitraka anao dia azadino ny mba manao j'aime ny page-tsika mba hanaparitatsika amin'ny olona maromaro kokoa izay fifampizarana rehetrarehetra ataontsika eto. Saotra mialoha.